teto amin'ny EPP fiofio no fohy be mpanadinana ho an'ireo mpianatra tsy miankina amin'ny sekoly eto Mahajanga. Teto ihany koa dia nisy efitra manokana nandraisana n'izy fito mianadahy mpianatra ny sekoly mampiaty Mahajanga na ny CMAMA eny Antanimalandy. Sady tsy mahay miteny tsara no manana olana ara-pianona izy fito mianadahy ireto, 2 vehivavy, 5 lehilahy. 17 taona ny zandriny indrindra raha 20 taona kosa ny zokiny indrindra. Iray amin'izy ireo i Franco. Tahaka ny ankizy rehetra, vonina ny lehilahy hiatrika ny fanadinana. 7 mianadahy izay sembana no manala fanadinana eto. Tsy haiko na ho sarotra, na ho mora, na eo ihany, fa mangataka amin'ny Jesosy hatrany aho. Matematika mahay kely, tantara koa eo foana, fa nilaza olana no tena manahiranay. Tahaka izany ihany koa Ilalao sy Marina satria efa nisy ny fanomanana talohan'izao fiatrehana fanadinana izao. Vonina amin'ny fanadinana ary mangataka amin'Andriamanitra mba ho afaka. Vonina ihany koa ao na dia teo aza ny olana kely. Tsy matahotra fa mangataka amin'ny Jesosy amin'ity CPE ity. Nininana tambatra ho efitra iray izy ireto mba hahamora ny toromarika sy ny fanazavana omena azy ireo mandritra ny fanadinana. Nilaza adina sy ny fehim-potoana anaovana azy anefa dia nitovizana tamin'ny ankizy rehetra. Samba ny teo amin'ny tantaran'ny sekoly CMAMA ny fandefasana ankizy aka CPE tahaka izao. 7 taona farafahakely ny raha tsy mamerina kilasy izay vao afaka manala fanadinana CPE ny mpianatra ao amin'ny CMAMA satria ny 3 taona voalohany dia amolana ny ankizy amin'ny lafiny rehetra. Rehefa vita izay vao manomboka ny kilasy CP1. Tsy mora araka izany ny andraikitra sahanin'ireo mpanabe. Rehetra zany efa hita hatramin'izy nianarany tao, tamin'ny fakely nianarany tao ny fahaizany dia hita hoe mba havita hatramin'ny CM2 izay no sarotra ihany no saingy ampitoviana amin'ny ankizy rehetrarehetra ny fampianarana azy. Ohatran'ireto ankizy maka CP rehetra izao manaraka programa fanjakana ohatran'ny rehetrarehetra. Tsy izy fito mianadahy ireto ihany fa betsaka ny ankizy tezaina ao amin'ny CMAMA saingy izy reto no hita fa afaka miatrika ny fanadinam-panjakana. Ny sasany kosa ampianarana asa tanana.